Ho ampitomboana mandrakariva ao aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay masina sy be fitiavana, velom-pisaorana anao indray ny fonay sy ny sainay ary ny fanahinay ankehitriny, noho ny fahasoavana sy ny fitahianao. Misaotra anao zahay fa novelominao, andre indray ny teny sy ny afatra avy aminao. Tompo, ekenay mahafanelo ny tongotra sy fanazavana ny lalanay amin'ny teninao, koa azavao sy tario amin'ny teninao zahay, andehananay amin'ny sitraponao marina. Dia angatanay Tompo ny fanain'ny masina hitarika anay mandrakariva amin'izany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio ry havana dia hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko 1 andininy 1 hatramin'ny 7:10. Matio toko 1 andininy 1 hatramin'ny 7:10. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy. Ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy, zanaky Davida, zanaky Abrahama. Abrahama niteraka any Isaka, ary Isaka niteraka ny Jakoba, ary Jakoba niteraka ny Joda mirahalahavy, ary Joda niteraka ny Fareza sy Zara tamin'ny Tamara, ary Fareza niteraka ny Hezrona, ary Hezrona niteraka ny Rama, ary Rama niteraka ny Aminadaba, ary Aminadaba niteraka ny Nasona, ary Nasona niteraka ny Salmona, ary Salmona niteraka ny Boaza tamin'ny Rahaba, ary Boaza niteraka ny Obeda tamin'ny Rota, ary Obeda niteraka ny Jese, ary Jese niteraka ny Davida mpanjaka, ary Davida niteraka ny Solomona tamin'ny vadiny Oria, ary Solomona niteraka ny Rehoboama, ary Rehoboama niteraka ny Abia, ary Abia niteraka ny Asa, ary Asa niteraka ny Josafata, ary Josafata niteraka ny Jorama, ary Jorama niteraka ny Ozia, ary Ozia niteraka ny Jotama, ary Jotama niteraka ny Ahaza, ary Ahaza niteraka ny Hezekia, ary Hezekia niteraka ny Manase, ary Manase niteraka ny Amona, ary Amona niteraka ny Josia, ary Josia niteraka ny Jekonia mirahalahavy tamin'ny nifindrany tany Babilôna. Ary taorian'ny nifindrana tany Babilôna, Jekonia dia niteraka ny Sealtiela, ary Sealtiela niteraka ny Zerobabela, ary Zerobabela niteraka ny Abioda, ary Abioda niteraka ny Eliakima, ary Eliakima niteraka ny Azora, ary Azora niteraka ny Zadoka, ary Zadoka niteraka ny Akima, ary Akima niteraka ny Elioda, ary Elioda niteraka ny Eleazara, ary Eleazara niteraka ny Matana, ary Matana niteraka ny Jakoba, ary Jakoba niteraka ny Josefa vadiny Maria, ary Maria niteraka ny Jesosy izay atao hoe Kristy. Ary ny taranaka rehetra hatramin'ny Abrahama ka hatramin'ny Davida dia taranaka 450, ary hatramin'ny Davida ka hatramin'ny nifindrany tamin'ny Babilôna dia taranaka 450, ary hatramin'ny nifindrana tany Babilôna ka hatramin'ny Kristy dia taranaka 450. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havako malala ao amin'ny Tompo,
Ity mofonainantsika androany ity dia sokajian'ireo zazavao amin'ny finoana fa tohatra ny tsisy ilavana azy, tohatra ny mandreraka be sy heverina mihitsy aza fa mamono amin'aina ny mamaky sy miaino azy. Manasa anao ary havako raha manana fotoana ianao amerina hamaky fanondrony, fa raha vantany vao mamaky fanondrony izao mofonaina izao fotsiny ianao dia efa manomboka tsikelikely misokatra ny fahazavan-tsaina hatakaranao ny tiany tenin'Andriamanitra ambara. Isan'izay manandanja indrindra ao amin'ny testameta vaovao sy amin'ny testameta taloha manontolo ity apahana tenin'Andriamanitra ity, izay azo ambara fa famotinana ny baiboly manontolo, famotinana ny tantaran'ny famonjena izay nataon'i Jesosy Kristy ary hita ao amin'i Jesosy Kristy. Ry havako, ny filazany tsara nosoratan'ny Matio dia miavaka kokoa maneho ny voninahitra, ny fiandrianana, ny maha-Andriamanitra, ny maha-Mesia, ny maha-mpanjaka any Jesosy Kristy. Ary izany raha tio no asongadiny izao mofonainantsika izao. Jesosy Kristy mpanjaka. Jesosy Kristy mpanjaka voalohany dia aseho ny tetiarana, fa mpanjaka ny olona rehetra izy. Eo amin'ny andininy voalohany hatramin'ny 4:40 no ahitantsika ny tetiarana ny avian'i Jesosy Kristy izay ahitantsika ny sokajin'olona rehetra izay misy eto ambonin'ny tany. Hitantsika eo fa taranaka mpanjaka lehibe tahaka andry Davida sy ry Solomona, i Jesosy Kristy. Taranaka patriarka lehibe tahaka ny Abrahama, i Jesosy Kristy. Fa isan'izay manamarika ity tenin'Andriamanitra ity dia ny hidiran'ireo sokajin'olona samihafa eo amin'ny tetiaran'i Jesosy Kristy, tahaka ireo mpanjaka izay mpanjaka manan-dehibe izay azo lazaina fa nanao ny ainy tsy ho zavatra tamin'ny fahatahorana an'Andriamanitra ka hantarika ny vahoaka araka ny sitrapon'Andriamanitra, tahaka ny Ezekia sy ry Josia zany. Fa hitantsika ihany koa ny fidiran'ireo mpanjaka ratsy fanahy sy tsy natahotra an'Andriamanitra sy mpanjaka loza be mihitsy azany no filaza azy, tahaka ny Manase sy ry Ahaza, ry Amona, ary indrindra aza ny Jekonia izay nahatonga ny fanjakana ho rava mihitsy nentina babo tany Babilôna. Fa mbola hitantsika tafiditra eto amin'izao tantaran'ny maha-mpanjaka an'i Jesosy Kristy izao ihany koa ny ireo sokajin'olona mangina izay toa tsy mba misy mpiteny, izay toa tsy hita n'aiza n'aiza ny tantarany, fa eto amin'izao tantara izao no ampidirana ny anarany, tahaka ny Zadoka, tahaka ny Akima, tahaka ny Azora, izay tsy misy fantatrao ny momba azy, tsy misy azontsika ambara afa-tsy ny hoe vavolombelon'ny finoana izy, ka indro mitondra anjara-biriky amin'ny maha taranaky ny razamben'ny Mesia azy. Fa zavatra mahavariana koa ny idiran'ny tantaran'ireo vehivavy izay hitantsika eto amin'izao soratra masina izao. Ireo vehivavy anankidimy voalazan'ity mofonaina ity. Ankoatran'ny Maria dia voalaza ao ry Rota sy ry Tamara
sy ny vadiny Oria, ambara riavako malala sy Rahabajanga, ambara riavako malala fa misy amin'ireo vehivavy ireo no vehivavy janga, misy amin'izy ireo ny vehivavy mpivarotena, ary misy amin'izy ireo no ratsy fanahy koa aza, nefa dia tafiditra ao amin'ny razam-beny Jesosy Kristy. Inona ny tianambara? Ny tianambara riavana malala ao anatin'izany rehetra izany dia te hiteny fa manana anjara amin'ny fanjakan'i Jesosy Kristy avokoa ny sokajin'olona rehetra. Nanaiky hiditra tao anatiny, napiditra ny tantaran'ny mpanjaka manan-daza Jesosy Kristy mba hanana fahefana eno amin'izao tontolo izao. Nanaiky hiditra teo amin'ny tantaran'ny patriarka Jesosy Kristy mba hampitombo ny finoany izao tontolo izao. Nanaiky hiditra teo amin'ny tantaran'ireo mpanjaka lehibe izay heverina fa manana ny maizy azy sy ny fanavaozana ny firenena Jesosy Kristy mba hitondra ny fanapahana marina eto amin'izao tontolo izao. Fa nanaiky hiditra teo amin'ny tantaran'ireo ratsy fanahy sy ny mpanota Jesosy Kristy mba tonga ny ratsy fanahy sy ny mpanota hanana anjara famonjena ao amin'i Jesosy Kristy. Nanaiky hampiditra ny tantaran'ireo vehivavy teo amin'ny tantaran'ny finoana i Jesosy Kristy mba hanana an'ireo vehivavy anjara amin'ny famonjena rahateo. Riavako malala, mety eza ihany koa isika hampiditra ny tantarantsika sy ny finoantsika, ny anarantsika ao amin'ny Jesosy Kristy mba hananantsika anjara. Ambara mantsy fa mpanjakan'ny olona rehetra izy, Andriamanitra miavaka izy fa tsy manavaka, ary Andriamanitra manome anjara ho an'ny sokajin'olona rehetra izay misy eto ambonin'ny tany. Fa ny zavatra faharoa riavana malala izay hitantsika misongadina amin'ity mofinaina ity dia ny hoe Jesosy Kristy mpanjaka, mpanjaka fanaperana. Jesosy Kristy mpanjaka, mpanjaka fanaperana. Un roi tout puissant, un roi parfait. Zany no hitantsika eto. Rehefa mamaky ny andininy 170 isika dia mahita ireo taranaka samihafa izay niavian'i Jesosy Kristy, ary mahagaga fa tsy kisendrasendra akory no anambarana fa misy taranaka 450 avy eo amin'ny Abrahama ka hatreo amin'ny Davida, taranaka 450 avy eo amin'ny Davida ka hatramin'ny Babilôna, ary taranaka 450 hatramin'ny tany Babilôna ka hatreo amin'ny Kristy. Ny isa 450 dia manambara isa 7 ampitomboana 2. Ny isa 7 dia haitsika fa midika fahafenoana, midika fanaperana, ka ny fanjakan'ny Kristy ilay Mesia dia fanaperana ampitomboana 2, zany hoe fanaperan'ny fanaperana, zany hoe tena tsy hitalany ny fanjakana. Ny taranaka 450 voalohany dia mampiseho ny fanorenan'Andriamanitra ny vahoakany, ny tamin'ny alalan'ny Abrahama zany, ny fanorenan'Andriamanitra ny fanekeny, ny na hitantsika ny antsoina hoe taranaka voafidy, dia ny zanak'Israely zany. Rehefa vita zany vanim-potoana ny fananganana taranaka voafidy zany, dia niditra amin'ny vanim-potoana faharoa isika, dia ny taranaka faharoa, 450 izay ahitantsika ny tendrony ambony indrindra amin'ny fanjakana tahaka ny fanjakan'i Davida, sy ny tendrony ambany izay tonga hatrany amin'ny faharavana tamin'ny andron'ny Jekonia izay mpanjaka ratsy fanahy sy tsy mba natahotra an'Andriamanitra. Fa ny taranaka
taranaka 7-7 dia maneho ny taranaka manohy ny fiainany izay miandry sy miandrandra ny Mesia. Ka eo anatrehan'izany, Andriamanitra dia mahatoky amin'ny fanekeny. Andriamanitra dia tsy nanadino ny fanekeny. Andriamanitra tsy nanadino ny vahoakany. Andriamanitra tsy nanadino ny drafitr'asa-pamonjeny ho an'izao tontolo izao, ka dia afaka mamonjy amin'ny vanim-potoana rehetra sy amin'ny tranga rehetra izay niseho. Ao anatin'izany vanim-potoana mifamaofao sy miaka-midina izany no nisehon'ilay Jesosy Kristy Mesia, izay tonga ara-potoana, tonga amin'ny fanaperana, tonga hamonjy izao tontolo izao. Arak'izany ry havana malala, dia ambara fa manana ny fahefana rehetra i Jesosy Kristy. Ilay Jesosy Kristy tsy misy kianina, fa tonga hitondra ny famonjeny ho an'izao tontolo izao amin'ny vanim-potoana ilana azy mihitsy. Arak'izany dia ambara fa ho antsika mihitsy amin'izao taranaka izao ihany koa no ilana any Jesosy Kristy ilay miditra eo amin'ny tontolom-piainantsika. Ilay Jesosy Kristy miditra eo amin'ny tantara, dia Jesosy Kristy izay hitondra famonjena ho an'izao tontolo izao, ampahatsiaro ny fanekeny, ampahatsiaro ny mahavahoaka voafidy, ary ampahatsiaro ny drafitr'asa-pamonjeny ho an'izao tontolo izao. Raha fehezana ry havana ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa manana tetiarana miavaka Jesosy Kristy, miavaka tsy kisendrasendra, fa maneho ny drafitr'asa-pamonjen'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra, ho amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao sy mideranao izay Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro, fa nanaiky hiditra teo amin'ny tantara ianao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ilay tonga tety amin'izao tontolo izao tsy tamin'ny kisendrasendra, fa tonga hamonjy izao tontolo izao araka ny drafitr'asa-pamonjenao Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Misaotra anao izay Tompo noho ny amin'izany anjara lehibe omenao izany. Misaotra anao izahay ka dia vonina ankehitriny hanolotra ny mombanay, hanolotra ny tantaranay eo aminao Jesosy Kristy mba hanjakanao rahateo. Fa mivavaka izahay ho an'ny fiarahamonina manodidina anay, ireo fiarahamonina izay tsy mba mahalala anao Andriamanitra, ilay fiarahamonina izay tsy mba mahafantatra anao Andriamanitra, na mahafantatra fa tsy mety manaiky na tsy mety mankatony maha-Andriamanitra anao na maha-Mesia anao. Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro, soraty eo amin'ny tantaran'ny famonjenao izy ireny, anana anjara satria mpanjaka ny olona rehetra ianao, mpanjaka tsy manavaka ianao, manam-pahefana amin'ny olombelona rehetra. Ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokinay izany vavaka izany. Amen.